Apokalypsy toko voalohany andininy favalo izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Izao no alfa sy omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary no avy dia ny tsy toa. Ilay ankehitriny, taloha ary no avy. Ity fandaharana ity dia omeko lohahevitra kely hoe ankehitriny, taloha ary no avy. Ny lasa, ny ankehitriny ary no avy. Ka amin'ity anio ity dia tiako ny hisaka antsika ny amin'ny lasa. Ny lasa, manao ahoana moa ny lasantsika tsirairay avy? Ny lasa dia tsy azontsika hovaina intsony, fa azontsika ianarana. Ny lasantsika zany dia tsy azontsika atao ny andeha hanovana azy, fa misy zavatra azontsika ianarana. Ny lasa ihany koa dia misy zavatra betsaka afaka ianarantsika ao anatiny, ary tsika rehetra izay miaina ity fandaharana ity dia samy manana ny tantarany. Manana ny tantaranao ianao, manana ny lasanao ianao, manana ny ranomasy latsaka ianao, manana ny fifalianao ianao. Ka izao ry havana, efa toy ny boky vita soratra ny lasa, ka izao azo vakiana, fa izy io dia tsy azo hovaina intsony. Ka momba ny lasanao dia izao, aza velona hisakana ny ho avy ny lasa. Indrindra ny lasa ratsinao, aza velona hisakana ny ho avinao. Fa misy olona mbola voafatotry ny lasany na ankehitriny aza. Inona ny tokony atao? Mety nisy ny fahotana vita teo aloha, mety misy ireo teny nandratra teo aloha, mety nisy ny fanilikiliana natao taminao teo aloha, mety nisy ny fahadisoana vita nataonao teo aloha, fa izao avelao lasa omba ny lasa, fa efa zavatra vaovao ny ainanao ankehitriny. Salamo 7:12. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika. Alan'Andriamanitra ny fahotantsika, ny ratsintsika, fa hanao zavatra vaovao Andriamanitra. Ry havana, ny lasa dia tsy fonenana. Ny lasa dia tsy fonenana, fa fandalovana ihany, sekoly fotsiny ihany ny lasa. Ka inona ary ny tokony atao e? Amaranako anazy dia izao. Indray andro rehefa voatendry hiasa tany amin'ny ditsika ny Fianariobe izahay, dia nandeha nitourné tany amin'ilay hoe Ankarahara. Rehefa tonga teo amin'ny Ankarahara dia nandeha nody rehefa tapitra ny sabata, dia iny fa nody ary hiakatra eo amin'ilay tendrombohitra anankiray rehefa afaka an'ilay tetezana sy renirano hoe Tsangoany, dia hiakatra amin'io tendrombohitra io telo mianaka izay za dia madame pasteur, dia ilay zanakay voalohany. Dia niteny ilay vadiko manao hoe aleo hiala fa tsy afaka eto amin'ity tendrombohitra ity isika. Dia ny olona rehetra moa zany efa zahadalana dia lasa avokoa ny olona rehetrarehetra. Dia hoy aho manao hoe andao fa afaka tsika e. Dia niakatra ihany, nandeha. Rehefa tonga teo amin'ny tampon'ny tendrombohitra, dia ny zava-doza dia niainga ny lohan'ilay moto, ary niaro an'ilay zaza, madama, dia nianjera dia naratra izy tamin'izay fotoana izay. Ny fahadisoana tsy nampidinana anazy, ary nanomboka teo isaky ny mandalo amin'ny toerana eo. Niza hoetiko dia mampidina kely, mampidina dia raisina indray ao aloha, raha tsy hoe anga mahita lalana hafa ankoatran'io lalana io, tsy mandalo eo amin'ny toerana io intsony. Ka ohatr'izay ihany koa ny lasantsika, mety nisy zavatra fahadisoana vitantsika, fa izao azontsika ianarana any amin'izy ireny. Amin'ity anio ity dia izao ny teny fikasana izay omen'ny Tompo amintsika, amin'ny tokony ataontsika dia izao: mila milefotra eo amin'Andriamanitra isika, tantarao amin'Andriamanitra aza miza-fiainana ny lasantsika, ary aoka hianatra amin'ny zavatra nitranga antsika, tsy hiverenana intsony ireo lasa ratsy rehetra, ary isika aoka ino fa misy tsara lavitra izay foman'ny Tompo anao ankoatran'io lasa izay nolalovanao io. Isaia 43:18-19, Isaia 20:20 ka 20 tapany voalohany manao hoe aza mahatsiaro ny lasa namsaina ny taloha, indro izao efa hanao zava-baovao ho Jehovah. Hanao zava-baovao amin'ny fiainanao anie Andriamanitra, na inona lasanao, na inona ratsy vitanao, dia afaka tonga ho vaovao ianao amin'ity anio ity. Hivavaka isika, hivavaka ho anao. Misaotra tompony amin'ny teninao, na dia eo ary ireo lasa ratsinay dia tsapanay, fa ilaina miverina eo aminao izahay. Amboary izahay, diovy izahay, ataovy tonga vaovao izahay, ary mamelantsy famendrehanay tsirairay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.